Ry havana ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amenina hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ho, misaotra, midera, mankalaza, manome voninahitra anao izahay amin'ny fiainanay rehetra Tompo, satria isan'andro isan'andro dia raisinao an-tanana ny atsipiriam-piainanay. Misaotra ary ny amin'ity anio ity, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Andro vitsy sisa dia hifarana ny fandiniantsika ny loha hevitra hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Anio ary dia ny epistily avy amin'ny Joda indray no jerentsika. Tokana ihany moa izany epistily na taratasy izany, tsy misy toko afa-tsy iray ihany. Rehefa avy nampitandrina ny amin'ny voka-dratsy ataon'ireo mpampianatra sandoka i Joda dia mamarana ny taratasiny izy amin'ny vavaka fiderana manao hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa izany. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary hametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Eto amin'ity andininy 420 sy 520 amin'ity epistily avy amin'ny Joda ity isika ry havana dia mahita tsara ankehitriny ny amin'izany hoe vavaka miendrika fiderana nataony mamarana ny epistiliny izany. Eto amin'ity andininy 420 ity dia hitantsika fa afaka miambina na miaro antsika mba tsy ho lavo izy, izany hoe tsy hanjera amin'izao fiainana izao ka tsy hahatratra tsy hahita ny fiavian'ny Tompo, satria marobe ny mety handavo amin'izao fiainana izao. Dia araka ny resahantsika teo ny fampianaran-diso samihafa ohatra, ao koa ny mety fitiavam-bola aman-karena, ny fijangajangana sy ny sisa rehetra. Etsy andanin'izany koa anefa raha jerena ara-baky teny ity andininy 420 ity dia miteny antsika hoe izy dia maharo antsika mba tsy hanao, dia indramiko ny teny vahiny hoe faux pas. Miaro antsika izany ny Tompo mba tsy hanao faux pas, ary izay ny endriky ny fiandrianany hita eto. Tsy ho diso famindra izany tsika fa hay hamindra tsara ho feno fahendrena indrindra amin'izay fanapahan-kevitra ho raisina. Isan'andro isan'andro tsika dia mandray fanapahan-kevitra foana, andeha sa tsy andeha, hanao sa tsy hanao. Dia tahak'izany izany ny fanapahan-kevitra raisitsika noho izany izany dia ny Tompo koa noho ny halehibehan'ny fiandrianana dia miaro antsika mba hanana fahendrena ka hahita ny sitrapon'ny Tompo amin'izay fanapahan-kevitra ho raisina, mba tsy hampianjera, mba tsy hampalavo antsika. Ny fiandrianan'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Zanany arak'izany dia afaka ampijoro antsika tsy misy pentina sady amin'ny karavona eo anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra. Inona indray moa ry havana no tadiavintsika mihoatran'izany? Engany ary, mba ho tanteraka amiko sy ho aminao izany ry havako hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka ary isika dia misaotra indrindra ary Tompo fa lehibe ny fiandriananao ka hiarovanao anay. Misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia andeha ry havako averiko vakiny ty fiderana sady toa vavaka ary miendrika tsodrano ity amaranana an'izao mofinaina izao amin'ny anaran'i Jesoa. Ho an'izay maro nareo mba tsy ho tafitohina ary hametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.